any ampitavaratra andrefana Madagasikara no misy nanosy be mandritry ny iray ora eo raha mandeha fiaramanidina miala eny Ivatantananarivo hatrany Anosy be. Eo amin'ny 4,700 kilometatra miala an'Antananarivo renivohitra no misy azy, izany hoe 1,700 kilometatra hatreo Ambanja, 420 kilometatra eo Ambanja hatreo Ankify, 570 minitra eo kosa raha mandeha sambo kely angam-pandeha Ankify hatreo Anosy be, ary 3 ora raha kely indrindra raha mandeha baka lehibe mitondra fiara. Fantadaza amin'ny fizahan-tany sy ny fambolena ilangilangy Anosy be. Isan'ireo ivitoerana vohikala etapambiazana ny vohikala eto amin'ny commune européenne Anosy be izay tantanan'Andriamatoa Tombomisy Asomania. Andriamatoa Tombomisy Asomania manazava ny fomba fitantanan'ny vohikala eto Anosy be. Ny exercice koa ny asanao. Karaha zay koa zegny amin'ny théorie zegny za koa zegny responsable fampianarana informatique amin'ny resaka théorie isaka samy avako amin'izay zegny le resaka maintenance ny matériel jiaby rehetra ato dia za koa zegny responsable izy. Fa opérateur de saisie dia photocopie dia caisse igny zegny dia stagiaire sy ny caisse zegny sesika fa le manao photocopie na ny fanaovana photocopie dia amin'ny saisie dia ny surveillance ny informatique amin'le mpianatra mianatra igny zegny le stagiaire manampy za zegny. Ankoatr'ireo tolotra maro samihafa toy ny fanaovan'ny photocopie, saisie ary ny fampiofanana ny fikirikiran'ny informatika sy ny internet dia manana ny fahaizana mamorona ihany koa ny mpitantana. Tsy nijanona teo amin'ny fitoerana ihany fotsiny ny mpitantana fa nandesiny karoka ireo mpanjifa manerana ny faritra Anosy be. Zegny nahatonga le tafitaroko mbola tsy dia nisy client loatra tafitaroko nahatonga le activité natao amizay hoe mba hisaritana le client fatita fara dia za mihitsy manao le exemple amin'le via dia manao exemple ny bi ohatran'ity zaho dia mandeha riamport tonga riamport za dia manao exposition amin'ireo hoe amin'ny eo vohikala dia manao bi ohatran'ity. Karaha zay koa zegny amin'ny établissement dia mitondra le carnet de correspondance zaho dia mitondra bulletin dia mitondra carte écolage dia mitety magnerana établissement izy igny avoakako loha dia izy igny zay lasa manao commande reo dia ireo amizay manao commande efa hitanao fa le raha zegny amin'ny tegna le tadiavindreo dia mahafinaritra roa le raha tonga dia le établissement andianako io tonga dia efa lasa partenaire ny amin'ny vohikala. Ohatran'izay zegny nataoko mitety erany Anosy be ty mitety tany misy établissement jiaby. Amin'izao fotoana zegny efa zay atao amin'ny vohikala no mamatsy établissement ho an'izay tsy manana matériel jiaby eto Anosy be fa indrindraka établissement public. Ohatran'izay koa le privé sasany fa en pourcentage zegny établissement Anosy be dia presque atao amin'ny vohikala tsy manao service ny mpianatra ny école établissement eto rehetrarehetra Anosy be. Naombiny ezaka natao satria maro ireo sekoly sy orinasa ny ara-miasa amin'ny fitoerana ankehitriny. Zao saisie ndavakotoko dia vio koa EPP presque EPP public jiaby eto Anosy be ao misy le Amborivoly dia misy ndavakotoko koa am'le EPP dia misy zegny le eto boulevard Manso ao amin'ny Cisco dia misy établissement efatra ao amin'ny Cisco dia baka zay ihany manao service rehetrarehetra ao amin'ny EPP boulevard Manso eto Anosy be. Dia karaha zay koa zegny école publique zegny agny ato misy pa agny lakati Canvert dia misy koa le école Masera agny Sainte-Thérèse ambony any amin'ny Ambonara dia aveo koa en dehors de ville dia misy koa zegny eto zegny en ville dia misy koa rea lycée mixte zegny mbola zay ato koa mamatsy eo amin'ny activité rehetrarehetra bulletin dia carte carnet de correspondance karaha zay koa zegny li carte dia karaha zay koa saisie any Jamanjara
dia karaha zay koa école lacoliny agny école privé io lacoliny agny Darsalama dia presque aty daholo manao activité ny ireo établissement na ny EPP na ny lycée na ny CGR rena voalaza jiaby. Manahoana kosa ny fahitandreo mpanjifa izay efa niara-ny asa naharitra tamin'ny voikala. Voikala nametraka voikala za moa Laetitia directrice ny CGL Ville-Mosby dia zay zegny miaraka miasa amin'ny voikala efa 3 taogno zegny miaraka miasa tamin'ny voikala dia miasa taony ato moa resaka mamboatra carnet de correspondance mamboatra bulletin dia magnano photocopie zegny zegny tegna ifanasiranay amin'ny voikala. Ka nandritra zay 3 taogno niarahany niasa tamin'ny voikala zay zegny dia nahafapo zay aloha ny asan'ny voikala sady mba nagnamevagna ny asanay koa fa talohan'ny zay niaraka niasa tamin'ny voikala zegny voatery mandeha any Diagoany mamboatra carnet de correspondance nay ka zao zegny mba fa vita sur place eto mba tsisy déplacement karaha zegny koa resaka bulletin amin'ny photocopie dia mba mahazo sady mba misy prix koa zegny mba moramora par rapport amin'ilay mandeha amin'ny cyber sasany. Zay ny avantage be dia be azonay aty miaraka miasa amin'ny voikala. Ankoatr'ireo tolotra maro samihafa dia lara-pahamiaina ho an'ny fitoerana ihany koa ny fampianarana amin'ny mpianatra informatika sy ny fikirakirana ny internet. Nisy ny famoahana ireo mpianatra informatika indiany fahatelo izay nivoaka teto amin'ny ifitoerana voikala. Mety andeha tadiavandreo asa ary mety koa ho an'izay mbola hanohy fianarana mety tsy ampanalina loatra zegny amin'ny fianarana ambonimbony any satria amin'izao fotoana zao zay tany ianarana zegny tsy maintsy mampiasa io nouvelle technologie io zegny amin'ny informatique io dia mampamevamevana ny fianarandreo fanomezandreo ilay fianarana zegny ny azahoandreo certificat voikala zegny. Manamafy ny tompon'andraikitra eo amin'ny tanora fa mandroso hatrany ny fiarah-miasa eo amin'ny ifitoerana voikala sy ny tanora eo an-toerana. Zay lalao zegny dia ny vatantenanay zegny ato dia ray aman-dreny mpananatra afaka hevitry tena amin'ny fiarah-miasa zegny hitanay zegny mandeha zegny fiarah-miasa entre ny voikala sy ny tanora satria mampamevana lalakombana zaho any amin'ny tany ialeandreo any na itadiasa regny na andeha hianatra. Nisy arak'izany ny fizarana ireo mari-pahaizana. Roa amby folo menada no isan'izy ireo, 10 taona no sandriny indrindra ary 20 taona kosa no lehibe indrindra.
Félicitations, Maïreza Mamoula Daft. Maïreza mianatra Lydia omenanao ty attestation tia vokatra ny fiaretanao mianatra tamin'ny informatique aengany koa izay hitondranao hatrany akaiky présidence. Saïd, rabanao vita fianarana informatique Maïreza Mamoula Daft. Misy arak'izany ny afatra ho an'ireo tanora nanovo fahalalana avy amin'ny ray aman-dreny teo an-toerana. Zay namana tazo levi nahitana le angadina nano isan'izay mananana ndraikitry misokajiny ato zegny tsy hainay zegny tsy nisaotra nareo satria be loatra zegny ny fitiavanareo reo tanora reo. Raha ohatra masamby nitazo ny faizany izay nananany tany zegny nareo na samby nitazo zegny tokony zavatra mety vitany tany zegny nitazony ho anareo rery tsy mitafivoaka tahaka zao no tanoratsika reo. Ireo moa ny ho avytsika, ireo moa ny fandimby amitsika hitondra firenena ty. Nefa izay faizana zay nazondreo zay dia hoentindreo zegny hankatsara ity firenenatsika ty, hampandroso azy bebe kokoa na dia efa nagnano aza ny ray aman-dreny ka tsy mety tapoka zegny ny fampandrosoana ny tanindrazana ka ireto ankizy reto zegny agnatin'izay fanalanandreo zay mba anisany handeha mpandroso zay firenenatsika zay koa. Ianareo zao zany dimby ianareo zao karaha zay apôstôly roa ambin'ny folo ka izay ny faizana naniananareo io mangatahy koa nareo amizay hampita izy io amin'ny namana jiaby na amin'ny zakinareo na amin'ny kamaradinareo na amin'olo zay magnodidinareo indrindra ny namana jiaby agnatin'ny firenena. Ka saky dia saky zaho ny tsy anomolana nareo fisaorana tena manokana mihitsy mikasiky zay raha zay. Arak'izany ary antoka iray lehibe ho amin'ny fampandrosoana sy fampiroboroboana ny tanora tokoa ny fisian'itony ifitoerana voikala itony aty amin'ny faritra. Manantena ny levitry ny délégation manoka amin'ny faritra Nosbe ny ampiroboroboana sy ampivoarana ny tetika asa voikala aty amin'ity faritra ity fa indrindra ny fanampiana ireo tanora eo amin'ny tontolon'ny famoronana asa.
amin'ny commune miaraka amin'ny vohikala dia hoe fampianarany ankizy zay satria zao le fampianarany ankizy mikasiky ny ordinateur dia tena ilaina zay laza zany sasany hoe fa le olona tsy mahay taratasy amin'ny taonany efa 200 ity zany dia zay tsy mahafehy ny fampiasana ny ordinateur ka zay zany anisany voalohany lehibe indrindra. Manaraka an'izany koa ny vohikala dia manana ny photocopieuse, manana ny réseau internet ka marobe zany ny ankizy miditra amin'ny vohikala ao zany mianatra sady mampiasa ireo fitaovana eo sady manao photocopie ka tena ilaina ny commune zany ny fisian'ny vohikala Itanosbe. Manarakaraka an'izany koa le manao impression ny taratasy na ny carnet de note ho an'ny sekoly ny vohikala. Efa marobe zany le sekoly Itanosbe zany mandeha amin'ny vohikala manao reo asa reo. Ny vidiny dia natao mirary sady ahafahany besin'ny maro zany na ny ankizy mandoa afaka viditra ao zany satria zany vidiny natao mirary na le fampianaran'ny vohikala zany le membre ny maison de jeunes ny CCJ dia azo vidiny moramora kokoa zany ho an'ireo ankizy io toy izay mihita eny ivelany. Hita zao marobe zao ny ankizy zao efa mivondrona ireo mandeha ny vohikala mandeha amin'ny maison de jeunes zao ny jeune chambre internationale zao fa mangataka koa zany dia hiditra ao amin'ny raha hoe zay raha mahazo toerana kely zay dia hoe zay ihany zany anamboatra trano kely dia eo zany asianao ny fitaovana dia zavatra mahafinaritra zany fa dikan'izany hoe fa mirevina zany ny ankizy eo zany lasa hoe maison de jeunes na palais de jeunes eo zany ahitana ny ankizy rehetra zany samby amin'ny ohatrany hoe ao ny vohikala ao ny CCJ conseil communal de jeunes ao koa zany jeune chambre internationale ohatrany hoe miarany mason reo miarany litor reo tena hoe le tanora mandraindraikitra zany no hita mivoaka aby eo. Ary farafarany kokoa zany hitatsika zao zany amin'ny crise hoe le zaza mianatra ao miana certificat tsy izy rehetra mihitsy ny hita asa tokony hoe mba velarintsika hoe fa ampidiritsika zany ohatrany hoe gestion na ny management zany mba ahafahany zay tsy mahita asa eo amin'ny orinasa misy eto an-toerana na etotoeran'ny Madagasikara mba mamorona ny asa kely zany ho azy. Ary tsaratsara koa zany hoe rehefa tsy hiditra amin'ny orinasa zany ny ankizy hoe ahoeza zany ahitansika vola hoe hividiana ny fitaovana zany entiny zany manombokaina raha efa vita fianarana zany le ankizy tianao zay le zavatra azo tenena androany. Arak'izany ary dia fombiazana lehibe ho an'ity ifidirana ity ny fiarah-miasa maharitra amin'ireo sampandraraha maro samihafa toy ny orinasa fa indrindra ny sekoly. Antoka lehibe ho an'ny fampandrosoana ny tanora eto an-toerana ihany koa izy noho ireo fampianarana sy fampiofanana mahakasika ny teknôlôjia vaovao. Fototra iorenan'izany ary ny fahavitrihan'ny mpitantana fa indrindra ny fahaiza-manaon'ireo mpiara-miasa.